Kasika ny taranja basket no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana andro 4 amin'ilay fifananana fête du basket izay tanterahana eny Andraisoro eny efa nandritra ny herinandro maromaro izay ireo vokatra rehetra nandritra ny andro omaly sy androany indro tolotra anao. Anisan'ny vokatra tena songadina nandritra ny andro 4 ny fifananana fête de basket izay karakarainy fikambanana AT2B na ny Andraisoro tia basketball ny nandavony ekipan'ny Bemiray tamin'ny isa 2:30 no tena 20 ny ekipan'ny Challenger ho an'ny sokajy N1. Ity lalao ity izay nandrasan'ny mpanaraka ity fifananana ao Andraisoro tokoa satria dia saika mpilalao amin'ireto ekipa ireto avokoa ireo mpilalao sangany amin'ny tontolon'ny basket malagasy amin'izao fotoana izao. Tao ihany koa ny fifandon'ny ekipan'ny Dream Team sy ny AT2B ho an'ny sokajy io ihany. Tamin'izany indrindra no niondrenan'ny tompon-tany tamin'ny isa 4:50 no 4:50. Toy izao kosa ary ireo vokatra hafa nandritra izay andro 4:50 izay. Raha nilalao tamin'ny asabotsy teo ny Anjara BC dia nandresy BBCM tao amin'ny senior lehilahy B io 5:70 no 2:70. Ny Ambitwall reto miakanjo maitso ireto kosa dia Anandavo ny AT2B Andraisoro tamin'ny isa 4:20 no 5:20. Ho an'ny sokajy senior homme lehilahy ihany io dia ny Andraisoro faharoa dia lavon'ny Madasport ireto manao akanjo mena reto tamin'ny isa 2:20 no 7:20. Tamin'izay sokajy izay ihany ny Betongolo dia nandresy an'ny TTS tamin'ny isa 7 no 7:20 ary no an'ny latsaky ny 20 taona lehilahy dia ny AS Comore nandresy ny GSB Andraisoro tamin'ny isa 3:70 no 7:20. Raha ny lalao ny alahady indray dia ny AT2B Andraisoro ho an'ny sokajy zokony io nandresy ny Batim tamin'ny isa 10 no 7:30. Ny ekipan'ny ex 67 hectares kosa dia nandavo ny TACBB tamin'ny isa 1:10 no 4:30 ary teo amin'ny latsaka ny 20 taona lehilahy ny Challenger nandresy ny squad Andraisoro tamin'ny isa 5:10 no 4:20. Mariana fa tonga nijery ity andro 4:50 ny fête de basket ity ny filohan'ny fédération malagasy ny ity taranja ity Jean-Michel Armarson nandritra ny andro androany.